Enisaotryanao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Fahalomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity lahady ity fifaliana ao nahitrana eny koa dia mizara ny ten'Andriamanitra ao anao ary mirary soa sahady dia mpiandohana. Lohandirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Ianao tsara indrisan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny fitantananao anay. Manokana fotoana ianarana ny teninao izahay. Dia tompo azy ny fomam-panahana indray izany. Ary ihany koa irina ihany koa ianao hanomeny hoentim-manana fa ny manaraka izany eto amin'ny fotoana mampety azy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fahazavana avy any an-danitra tao anatin'ny vanim-potoana ny aizina. Nampitanjana ny voakan'Andriamanitra ny Apokalipsy 2:12 fa hiaritra fanenjehana mandritra ny taon-jato maro ny fiangonana marina ary tsy maintsy handositra any amin'ny toerana lavitra anankiray eto an-tany mba tsy ahafongana azy tanteraka. Misy fampanantenana koa anefa ao fa na mivavay tohinina aza ny fanenjehana dia hiaro ny fiangonana tsy ho ringan'Andriamanitra. Teo amin'ny 3 taona sy tapany taorianan'ny Pentekosta teo no niatombohan'ny fanenjehana ny kristianina. Nalaza tokoa i Saoly izay fantatra amin'ny anarana hoe Paoly taty aoriana no niampitsahan'ny kristianina izay nenjehany sy ny samboriny nandritra an'izany fotoana izany. Nanjary kristianina nefa izy taty aoriana ka tonga misionera fahatandaza no sady mpanorona fiangonana tany Eropa. Nahatonga azy niara-ny fankahalana sy fanenjehana mafy ny hafanampony tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Tao anatin'ireo taon-jato manaraka izany dia an-tapitrisany no nandony sara ny ambony indrindra noho ny finoany ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy hoy ny ten'Andriamanitra na dia ho faty aza. Tamin'ny taon-jato faha-efatra no nanomboka ny fanenjika ny samy kristianina, nitonona ho manan-jo handidy ny zavatra azon'ireo fiangonana tany amin'ny tanàna hafa izay ampianarina sy ampiarina ny fiangonana tao Roma. Sarotra tokoa io fotoana izay nanjakazaka ny Romanina io ho an'ireo kristianina mpino ny Baiboly kanefa nanao lalàn'Andriamanitra mba hiarovana ny fahamarinana sy hampitanana izany tamin'ny alalan'ny vondron'olona tahaka an'ireo kristianina avy tany Irlande sy Ekosy ary ireo Vaudois. Tamin'ny voalohany dia kely ihany ny hery miasa mangina avy tamin'ireo Romanina teo amin'ireo kristianina voalohany tao amin'ireo nosy Britanika no ny alaraviran'ny tany izay nisy teo amin'izy ireo sy Italia izany no ararotin'izy ireo izany mba hanafoanana sy anirahana misionera ho any amin'ireo tany Eropeanina hafa. Niara-ny von'olona mahatsiravon'ireo Vaudois teo tanànan'ny ireo katolika izay nanao tafika masina. Niazona ny fahamarinan'ny Baiboly ho velona nefa ireo vondrona kristianina mahatoky ireo mandrapahatonga ny lehilahy mahery izay tena mijoro tokoa tahaka an'izay Wycliffe, Arius, Jérôme ary Lutera ary Zwingli izay nitondra ny fanavaozana ara-pivavahana. Tahaka an'ireo Italiana tany amin'ny Alpa sy ireo mpodinosy Britanika izay
nanome fialofana tany anefitra ho an'ireo mpino izay voalohandohany. Ny fahitanany Amerika koa dia nanolotra tany efitra vaovao izay nialofan'ireo mpino, niara-ny fanenjehana sy nazahoany fahalalana raha-pivavahana lavitry ny fahefanam-papaly sy ny fanapahan'ny mpanjaka izay nifehy azy. Nefa izao ny voalaza ny Apokalipsy 12:12 manao hoe nefa ny tany namonjy andray vehivavy fa ny vava ny tany ka nitelina ny rika izay nivoaka ny dragona tamin'ny vavany. Dia misy foana ny vanim-potoana maizina ary hitantsika fa miasa mandrakarivo Satana hanapitehana indrindra sy mba tsy havitana n'ilay misy anapetraka Jesosy dia ny hitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Sika kosa izay mpianatry Kristy dia tsy maintsy manapateraka ny mission izay napetraky ny tompo antsika ary iriko mba ho tonga ny amin'ny tahaka n'ireo mpino voalohany isika ireo kristianina voalohany izay voalaza ny Apokalipsy 12:11 manao hoe ary tsy nankamaha intsony izy na dia ho faty aza. Amen. Riranay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay makafaka aminay eto ny fahazavana izay omenao ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny aizina na dia mandalo ny fanenjehana sy ny fahasahiranana maro dia ny fonay dia ataonao matanjaka ary tsy mankamaminy amin'izao fiainana izao izy satria efa nomenao zava-tsy ho lavitra mihoatra n'izao fiainana izao. Dia irina tokoa mba ho tonga amin'izay izay ny tsirairay avy ka afahanay mijoro vavolombelonao eny fa na dia hampiala ny ainay azy zany satria fantatray fa ianao ny toko sy mpamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.